Mahafinaritra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Ifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao, ny irina dia hitombo finoana isika, hitombo fahalalana an'Andriamanitra ary ho fampianarana ho an'ny olona sasany mba hatoky an'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indray-zan-danitra atolotra ianao ny tera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola nomenao an'izao fotoana manokana izao indray fahanay mandray ny teninao. Rina indrindra tompo arahinao raha hiasa amin'ny fiainanay. Naran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny vavaka nataon'i Jesosy. Antsoina hoe vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mahampisorona be azy ilay eo amin'ny Jaona 7:10 indray. Amarana ny lahateny atao no fanaovam-belomo izany. Tonga teto amin'ity tany ity izy mba hamerenana ny taranak'olombelona ho amin'ny fifandraisana nananany tamin'Andriamanitra tany am-piandohana. Tamin'ny mpahatokiana no nanaovana an'ireo famantarana izay nomen'Andriamanitra azy mba hataony. Tamin'ny teny sy tamin'ny asa no nampahafantariny an'Andriamanitra tamin'ny olona. Efa hiala teto tany Jesosy tamin'izay. Niriny ny izara indray ny fitiavana amin'ireo mpianany. Niriny ny hatakaran'izy ireo ny fifandraisana hety misy eo aminy sy ny ray ary ny fanahy masina. Ary niriny ihany koa ny hitondra azy ireo eo amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra iray sy ny fanahy masina tahaka an'izay ananany ihany koa. Asaiko ianao maka ny Jaona 7:10 ao atokantrano ao. Maro no rehefa mamaky azy ka mandray ny hevitra izany no tahaka an'izao manao hoe ny firaisana sy ny fitiavana no zava-manan-danja. Tsy salasalana fa ny amerina antsika indray ho amin'ny fifandraisana manokana aminy sy amin'ny olona rehetra ny fikasan'Andriamanitra. Kanefa raha mamaky amin'ny ao anatin'ny fifantohana bebe kokoa isika dia hita fa misy fifandraisana iankinanaina bebe kokoa eo amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana. Izy manko manao hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina, fa tsy ilay Andriamanitra araka izay eritreretintsika azy tsy akory. Hoy izy hoe nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ho ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao ary notandremany ny teninao ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Dia avy eo izy manao hoe manamaseana azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Tonga mba hanambarany iray Kristy. Manan-danja izany fanambarana izany noho ny amin'ireo fiheveran-diso maro mikasika an'Andriamanitra. Aseho ny filazantsara ny Jaona araka ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny mpahamatorana ny iraka nampanaovina azy. Nasehony ny tokony ho izy ny tenin'Andriamanitra sy ny asany. Raha toa tsy manan-danja ny fahamarinana, nahoana moa Jesosy no nandany fotoana betsaka nitory an'izany sy nankatoavana an'Andriamanitra? Fiainana feno zavatsarotra ny ainan'i Jesosy. Tamin'ny farany anefa dia nilavin'ireo manam-pahefanaram-pivavahana izy. Ny aretany ny tsy firaian'ny olona, eny ny tsy firaian'ireo mpianany mihitsy azy tamin'izany fotoana izany. Namadika azy ny anankiray tamin'ny mpianany, indray hafa indray nanda azy intelo. Fizahan-toetra tsy nanam-pitsaharana ny nandalovany ary maty teo amin'ny hazo fijaliana teo am-pelantanan'ny olona izy, kanefa ny hamonjy azy ireo mihitsy nefa nahatongavany. Fitiavana lehibe tokoa izany, aoka tsy ho adinoantsika fa hatramin'ny vavaka nataon'i Kristy ho antsika aza dia tena omba-pitiavana. Ao anatin'ny fisidrana lalina izy dia mbola manakina ny ho avintsika ray manontolo mba ao anatin'ny famonjen'Andriamanitra. Izany ny faniriany dia tsy hahavery ahy, tsy hahavery ianao fanenanantsika ny fiainana mandrakizay. Amen. Andriamanitra ray tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay izany. Tsirairay avy aminay tokoa dia misedra zavatra sarotra tokoa. Mbetika vita ny olana iray dia mbetika tonga ny anankiray. Tonga amin'ny fizahan-toetra nefa ianao nefa nandalo an'izany talohanay. Ianao afaka manome fandresenao anay.
da zany indrindrana hitalahoana aminao niankarezanao ny tsirairay avy ny isa-tokantrano ny isambatan'olona mba hivoaka mpanjesy ny amin'ny ady izay atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.